Nisy ny feo nandeha zany tamin'ny faran'ny herinandro iny a mikasika ny hoe tsy hisy ny stokona solika eto an-drenivohitra mandritry ny faran'ny herinandro. Izay toedra raha zay zany dia na risika ny olona maromaro, ireo mpanjifa maromaro mpitondra tômôbilina haka solika bebe kokoa noho ny filàna isan'andro teny amin'ny tompo-solika, ka zany rehetrarehetra zany dia na tonga ny tompo-solika maromaro teto an-drenivohitra, misy eo amin'ny roapolo eo zareo tamin'ny faran'ny herinandro iny zany tsy hanana stock intsony na tahirin-tsolika tamin'ny faran'ny herinandro. Tiako ihany koa manambara fa ny tahirin-tsolika dia ampy raha ohatra ka tsy misy ny filàna be loatra noho ny tokony ho izy. Carburant zao ny essence tamin'ny maly sy ny gasoil maly alahady tamin'ny sivy teo zany nitapitra dia tsisy mihitsy tsy mivarotra zay ny après-midi iray manontolo, dia ny ampiny androany teo tamin'ny roa teo zao vao tonga ny gasoil anay dia kely fotsiny koa nefa. Zany hoe izy zany zao eo amin'ny une journée eo zany io raha ohatra hoe ny eto aminay, zany hoe zao après-midi zao mety ka hatramin'ny rapitso maraina. Ohatrany hoe misy problème na approvisionnement amin'ny compagnie et zay no mahatonga an'le retard. C'est vrai que quand on a l'effet psychose rupture, tout le monde se rue en station. Et donc au lieu de vendre 100, on vend 300. Donc les stations sont vite en rupture parce que tout le monde se précipite. Ça c'est point. Et pendant le week-end, il n'y a pas de réapprovisionnement le dimanche, donc les livraisons elles se font de vendredi, samedi, et donc il faut attendre le lundi. Après, pour dire pourquoi aujourd'hui c'est pas mis en place, c'est que les chargements se font le matin. Je pense que tout le monde a vu qu'il y avait quand même un petit peu d'embouteillage, donc c'est le temps d'effectuer toutes les livraisons dans les stations. Ampy ny stock ny gasoil satria amin'ny andro sy ora rehefatsika zao misy 7 220 000 litres de gasoil disponible. Ampy koa ny stock ny lasantsy satria amintsika amin'ny teny zao koa mbola misy 1 million de litres d'essence afaka tsara anaovana ny famatsiana. Le 1 million de litres, approximativement 1 million en essence, ça couvre à peu près 5-6 jours, donc une semaine. Donc voilà, une semaine. Et les 7 millions, c'est à peu près 10 à 12 jours en termes de gasoil. Donc on est amplement couvert s'il n'y a pas cette psychose de consommation, excusez-moi du terme, je le mets en guillemets.